Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta, ivavaka antsika Tompo. Andriamanitra tsara indrindra, any amin'ny avo indrindra, Andriamanitra izao rehetra izao, tonga mankalaza manome voninahitra anao izay nahatratra izao maraina vaovao izao indray Jesosy. Misaotra amin'ny fitantananao, ny fiarovanao mandritra n'iny alina iny. Misaotra Jesosy satria mbola velona iny izahay, no foazinao indray, nomenao hery, nomenao tanjaka, nomenao fahasalamana, mankasitraka anao zay Dado, manome voninahitra anao zay. Tsara ianao, mahery ianao, magaga ny asanao. Tonga nandratra anao indray izay, anome voninahitra ny anaranao Jesosy, satria ny anaranao rery ihany no asandratra eto Jesosy Malahelo. Ny tenako etry dia ambany, fa ianao no hita eto Jesosy. Ko mangataka ny herin'ny fanainao masina, andrakotra zao video zao. Ny herin'ny rano fanainao masina, andrakotra ny video zao. Ka ny asa maty ny Satana rehetra, dia va torana amin'ny ranao, torana amin'ny afinao Jesosy. Ko midina fanay masinao, iteny amiko indray, ampalala ny vahoakanao, apetreo ny tenako, ny nofoko, fa ianao no anjaka eto Tompo Malahelo. Ka sioko ny mpiaino tsirairay avy, ny zanakao maneran-tany, mba handray ny teninao, satria ny teninao dia ainao anay, fahasalamanao anay, manitsy ny dianay, manamboatra anay. Ko mitenena Jesosy Malahelo, voninahitry ny anaranao rery ihany. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mino fa salama tsara isika rehetra. Ny nofy nasehon'ny Tompo ahy zany afaka omaly, dia tao anatiny fianakaviana anankiray. Fa alohany anazavako ny nofy, dia maka ny tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Matio 7:20. Ao amin'ny Matio 7:20, andiny fa 1:20 ka hatramin'ny fa 4:20. Dia tohizantsika ihany koa ao amin'ny Lioka 12:20, andiny fa 4:20. Fakiko ohatra amin'ny Matio aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana, Amidio ny Fanananao, ka Omeo ny Malahelo, dia anana rakitra any an-danitra ianao, ary avia anaraka ahy. Fa noho nandre izany teny izany ilay zatovy, dia niala tamin'ny alahelo izy, satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa, fa sarotra ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izao aminareo indray, ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra, noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tohizantsika ao amin'ny Lioka 12:20, andiny fa 4:20 ka hatramin'ny fa 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe, ny tany lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary izy nihevitra tao am-pony hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriako ny vokatra aho. Ary hoy izy, izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho, ka hanao izay lehibebe kokoa, ary aho no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanako hoe aho, ry fanahy eo, manana fanana be voatahiro amin'ny taona maro ianao. Amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza zay zavatra no harinao.
toy izany izay miariarena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Amen. Hozaraiko amintsika ny nofy alohany hitondrantsika ny tiany fanahy masina ambara. Noentin'ny fanahy masina zany noentin'ny fanahy tamin'ny fianakaviana anankiray dia tonga tao amin'ilay fianakaviana dia tao anatin'io fianakaviana io mpivady anankiroa mpivady moa zany anankiroa izy mivady dia zanany mianadahy. Dia le vavy le ray voalohany dia le faharoa lahy. Dia izaho zany tao anatin'le trano ao koa zany aho tao anatin'le scène tao anatin'le trano. Dia le vehivavy anankiray zany hitako zany izy mitondra tôbila, mitondra fiara izy dia miaraka amin'ny zanany dia lasa mitsangatsangana, nandeha nitsangatsangana makany any amin'ny rafozany. Nitako aloha nandeha any amin'ny rafozany le vehivavy, le zanany vavy zany. Dia le zanany lahy zany tonga avy any hitako miditra ny trano miaraka amin'ny namany dia mizesta be dia hitantsika le tanora amin'izao rehefa miresaka zany dia mamoa frigidaire dia misotro dia omeme dia faly dia mifaly tahaka ny olona rehetra zany. Hitanao mitsy hoe ao anatin'le fiadanana amin'izao fiainan'izao zany. Dia l'izy mivady zany manana magasin be koa zareo, manana magasin be dia mivarotra zareo. Dia le ramatoa zany mikarakara sakafo ny tena hoe matsiro foana zany. Le fitentsika azy le matsiro foana, le hena foana zany dia mikarakara. Dia za zany salany hoe vahiny amin'io trano eo. Dia ny zanakin'izy ireo amin'ny efitra ny tranon'izy ireo zany samy misy télé tsirairay daholo, écran plat daholo. Dia ny zanan'izy ireo zany variana mijery eo amin'ny efitra zareo zany mikikika mihira manaraka dessin animé, manaraka hira mandihy. Dia za zany tsapako ao anatin'le tokantrano tsy à l'aise mihitsy, tena tsy à l'aise. Ny sakafo matsiro foana dia tsy tafahinana za. Ry zareo tena mifaly, zay le fifalian'ny tany ry havana, izay le fahasambaran'ny tany satria mieritreritra izy ireo zany fa tena hoe tafita, mieritreritra hoe azon'izay ilainy. Amen. Sady manana mivarotra izy ireo sady manana fiara izy ireo manana ny rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano izy ireo dia tena hoe miliba, hitanao hoe mifaly. Fa inona ny antony nampalahelo ahy zany ao amin'io tokantrano io? Nalahelo satria tsy manana an Jesosy izy ireo, tsy ao Jesosy. Ary lany foana amin'ny zavatra ny tany ny volan'izy ireo. Le zanany lahy miliba misotro, mivoaka miditra miaraka amin'ny namany. Ny ramatoa mivarotra dia ananany izay tiany vidiny, izay tiany ho vidiana. Alléluia. Dia zaho zany dia mandeha amin'ny efitra anankiray aho
tsy tafapetraka satria feno télé ao de misy ny rehetrarehetra de mijery hira reo zaza reo, mijery film. Za tsy tafandrimandry, mahatsiaro hoe mahatsiaro zany hoe gêné, ny mahagêné na zany le fiainan'izy ireo tsisy an Jesosy. Hiran'izao tontolo zao no heninao ao, tenin'izao tontolo zao no heninao ao. Fa zao nambarako atsika reo olona reo de olona mivavaka makany am-piangonana. Hoy ny tenin'Andriamanitra zay voaraitsika teo hoe sarotra ny idiran'ny manan-karena any an-danitra. Sarotra, moramora kokoa izy idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra. Miteny amintsika zany kristianina manana an Jesosy izay manaraka an Jesosy makany am-piangonana mivavaka atsika, nefa ny fiainantsika andavanandro amin'ny tokantranontsika fiainan'izao tontolo izao, fiainan'izao tontolo izao. Ny zanany lahy misotro toka miaraka amin'ny namana, tenin'izao tontolo izao. Ny zanany vavy lasy amin'ny fiara mandeha foana, mivoaka foana, miditra mivoaka mitondra ny zanany mandeha. Indraindray tsika miteny hoe tafita tsika rehefa manana ny rehetrarehetra reo, tafita tsika rehefa tonga ingénieur, docteur, ry havana. Jerentsika tantaran'le lehilahy anankiray izay nivakiana teo. Hoy izy hoe za efa manana ny fananana be, miady anao, azoko na vokatra be aho, inona koa no ataoko? Izay le fisaina ny manan-karena zay. Misaintsaina foana hoe ahoana koa ny ataoko, inona koa ny ataoko ampandroso ny fiainako, inona koa ny ataoko hinanako, inona koa ny ataoko atafita ny reto zanako, fa tsy mieritreritra ny ahavonjy ny fanahany. Izay no hitako tato amin'reto tokantrano reto, nefa makany am-piangonana ihany, nefa mivavaka ihany, fa fombafomba lavitra n'Andriamanitra. Izay nahatonga tsy alezy tao amin'ilay tokantrano, satria fanao n'izao tontolo izao ihany no hitako ao. Amen. Ny zanakin'izy ireo ao anatin'ny fijerena télé, fijerena dessin animé, fijerena film, aoka atsika hiteny ny zanakatsika, aoka atsika ananatra ny zanakatsika. Tsy hijery ireny film dessin animé na ireny film horaire na olany andro eo amin'ny télé eo foana, fa ny fanahy ny zanatsika lasa hoany amin'ny fahaverezana. Entsika le fijoroana vavolombelona, fa na hatramin'ny zaza madinika ary efa mahalala ny tsara sy ny ratsy mijaly any amin'ny elo noho ny fijerena dessin animé, film. Aoka atsika hiteny ny zanatsika, ampitandrina ny zanatsika. Amen. Tsy ny hoe tafita rehefa nanatsika ny arena ny vola amin'ny tany ty, tsy hoe zay ny tafita ry havana. Ny atafita atsika raha kristianina atsika de ny fanahintsika hovovonjy tsika hiditra amin'ny fanjakany lanitra, mamita tena atsika, hitatsika le zatovo teto, fa niteny azy Jesosy hoe diso zavatra ray loha ianao. Amidio ho an'ny malahelo ny fanananao de anakarena any an-danitra anao, tafiditra ny lanitra. Fa nalahelo le zatovo satria tsy nahafoy ny fananana. Maro amintsika ihany koa tsy mahafoy ny fananatsika, tsy mahafoy ny arenatsika. Misaintsaina foana atsika hoe inona koa ny hoaniko, inona koa ny hosotroiko, inona koa no ataoko. Fa tsy misaintsaina atsika ny hidiratsika amin'ny fanjakany lanitra.
nefa fantatsika fa mandalo itsika amin'ity tany ity, mpivahiny izany ianao, mpivahiny. Nefa mety misy olona eo manodidina antsika mahantra tsy manana, mahantra tsy manan-koanina, tsy manan-kitafy, nefa atsika misaintsaina foana hoe ahoana indray ny ataoko, manana atsika nefa tsy mahatsiaro manome andreo mahantra. Izay tiany Jesosy ambarana atsika, ary mampitandrina atsika ihany koa ny Tompo. Raha manana atsika, aoka atsika izara anome ny mahantra, anome ny malahelo. Fa tsy saintsaina manaky fisainan'izao tontolo izao, aso atsika ihany, aso amin'ny tenantsika ihany, fa atsika mila mijery ny hafa ihany koa, mba hananatsika rakitra ny an-danitra. Amen. Malahelo zany ny fanahy masina, napatsapany azy zany hoe malahelo ny fanahy masina amin'ny tokantrano io, satria izy rehetra ao zany de zista mandeha fotsiny mivavaka ny alahady, tsy mitsara, fa izay nambarany toko ahy, tondrany toko ahy tao, fa ny fiainan'izy ireo de mitovy ny fiainan'izao tontolo izao. Tsika kristiana atao isaintsaina ny zavatra any ambony, isaintsaina mandrakariva ny diratsika mifanjaka ny lanitra. Inona no tenin'i Jesosy tamin'ilay lela manan-karena? Ry adala ho izy, anio alina no esorina aminao ny fananao, ho aniza reo fananao reo, reo fanananao reo, ho aniza. Le fisainan'izao tontolo izao, le misaintsaina ny anan-karena, misaintsaina ny tafita, misaintsaina hoe zaho tsy maintsy zao, zaho tsy maintsy tonga zao, zaho tsy maintsy tafita. Karaha tafita ianao nefa tsy ao Jesosy. Tsy fantatsika nefa, tsy fantatratsika nefa ny avoakany ray minitra, ray segondra, tsisy mahalala atsika hiala amin'ity tany ity, amin'ny ora tsy ampoizitsika, na de tanora aza atsika, tsy mahalala atsika, tsy mahafantatra atsika, karaha tsy miomana atsika, fa misaintsaina foana ny zavatra ahavoky ny tenatsika, ahavoky ny kibotsika, ahavoky ny ty nofotsika ty, zay foana ny saintsainatsika. De hoany amin'ny fahaverezana atsika ry havana, hoany afaratsika, aoka atsika anan-karena ho an'Andriamanitra. Ny afatra toko atsika zany, ny tokantrano rehetra, ianao zay fa nanolo-tena ho an'i Jesosy, amboary ny tokantranonao, alamino, alamino. Mila mijery ny mahantra ianao raha manan-karena, manan-katao ianao, jereo ny hafa. Asain'i Jesosy tsika hijery ny hafa. Hitantsika le zatovo teneny eto, mila mamatra tsy hoe falifaly fa tafavoaka manan-karena, tsy tafavoaka mihitsy tsika raha tsy ao Jesosy, raha lavitra an Jesosy. Faoka tsika hijery ny sahirana, anome ny sahirana raha manan-katao. Fa zay le rakitra soa atsika miandry an-danitra ao, le trano miandry atsika an-danitra ao raha atsika ka mahafoy manome ny sahirana. Izay tsika nolazaina hoe manan-karena an'Andriamanitra, manan-karena ho an'Andriamanitra, fa tsy manan-karena ho an'ity tany ity, ho an'ny Satana. Fampitandremany Tompo atsika mba tsy hiankina be loatra amin'ny fananana amin'ity tany ity, ka lasa tonga ny firiariana, tonga ny avinavina, satria manana ny manan-katao, satria manan-karena. Tsy ariavana tia, mazava ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny idirany manan-karena any amin'ny fanjakany lanitra, satria miankina amin'ilay arenan'izy. Ny fanahintsika ry havana tsy miankina amin'ny vola sy arena, ny fanahintsika tsy miankina amin'izany. Kaoka atsika sy tia saintsaina foana ny arena mora lo, mora simba,
fa miariarena ho anao any an-danitra, miariarena ho anao any an-danitra. Ny tehirizantsika ny arenantsika any an-danitra dia tsika mizara manome ho any manitra. Manana akanjo roa ianao, manomeza anankiray ho any manitra. Mana fiara roa ianao, ny ray omeo ho any asan'Andriamanitra. Manana trano ianao, ny ray omezo anaovana ny asan'Andriamanitra. Izay le hoe mizara ianao dia manan-karena ho an'Andriamanitra ianao. Fa raha ohatra ka ho anao reo rehetrarehetra reo dia efa very ny fananao. Nefa misy eo akaikinao, misy ny sahirana, misy ny mitototo. Mitandrematsika ry havana, mitandrematsika kristianina indrindrandrindra. Mila mahafoitsika ho an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra, na kely ary ny anananao, mila mizara ianao. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Amen.